L'actu du jour. Isaorana Andriamanitra Andrianahary aminanomezana antsika tombonandro sy fahasalamana ka nahafahantsika miatrika izao ora sy fotoana zao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, rahantsika malala fa nisy ny tsy fahitana olon-dehibe sy zaza na resaka teo anivon'ny fiarahamonina, teto anivon'ny firenentsika. Efa nisy hatramin'izay zany fa ny mafy nanomboka amin'ny volana Jolay. Anterina ny fombonam-po amin'ireo fianakaviana izay namoy havana sy tapaka. Raha nitranga voaray tetỳ anivon'ny toerana fanaovana fanadihadiana dia nisy 200 ny fahaverezan'olona manerana ny nosy. Ny 570 tamin'izy ireo nefa niverina any an-tokantrano ary 70 kosa no mbola karoina, ary ny mampalahelo dia nisy 9 no maty. Tamin'ireo 9 reo dia misy izay maty vokatry ny sorona izay natao, nisy kosa niarany valifaty, ary nisy ny namono tena noho ny niaran'ny fanendahana ihany koa sy ny vono sy ratra ninina natao. Nisy ihany koa tamin'izy ireo nitsoka tao an-tokantrano izay misy 12 tamin'ity volana ity noho ny antony maro samihafa, ohatra noho ny tandrevaka, noho ny disadisa izay nitranga teo an-tokantrano, ratseivina nitranga tany Ankadivorobe sy teny amin'ny seranam-piarahamonina Ivato izay vao omaly noho ny seho. Rehefa misy tranga toy ireny dia manaraka ho azy ny famotorana mba hahafantarana ny vaovao misimisy kokoa. Ka raha ny famotorana izay efa natomboka dia efa nisy olona 12 voasambotra ary efa nahitra amponja vonjimaiky. Tamin'ireo tranga 12 ireo dia nisy ny vakanan-keriny, nisy mitsy aza ireo izay namoy ny aina. Ao koa ny izay very fa mety nisy ny nalehany ka niverina rehefa avy eo toy ny tranga tany Moromania araka ny tatitra voaray avy any toerana. Marina nefa fa indraindray dia tsy miverina manao fanambarana intsony ny fianakaviana ny laza fahaverezana rehefa hitany ny havany. Tsara mariana ihany koa fa efa nisy tranga toy izany tany aloha fa misy ny manaroatra amin'ny alalan'ny compte fake. Noho ireo antony ireo dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana nanangana ny centre opérationnel na ivotoerana fibaikona hiadina amin'ny fahaverezan'olona mampiaya sy ny alajaza ahitana ny hery fiarovana sy filaminana ary ireo ratsa mangaka amin'ny ministera izay manohy ny famotorana nanomboka ny volana Jolay 2024. Rehefa nitsangana io toerana fibaikona hitadiavana fahaverezan'olona io dia nandray fepetra manaraka toy izao: nahetsika ny hery fiarovana rehetra ary hitantsika ny ankamaroany eny an-dalambe na eny ny elakelan-trano aza mba hampitondrana ny fitoniana ary hanomezana antoka ny vahoaka malagasy, ary koa entina handresena lahatra ny mpanao ratsy tsy hanao ratsy mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Miisa 2,700 izy ireo ho an'ny faritra Analamanga ary 8,204 any amin'ny faritra Romoropolo ambany. Misy ihany koa ny fanentanana momba ireo fepetra fitandremana na ny fihetsika tokony atao raha misy tranga mampiayay na olona mampiayay eo anivon'ny fiarahamonina. Anatin'izany ny fametrahana sy fanentanana ny andromasom-pokon'olona, satria fantatra fa misy ny komite fandriam-pahalemana eny anivon'ny fokotany.
Araka fanadiadiana zay natao ihany koa, dia betsaka ireo olon-dratsy no mampiasa fitaovana mampalemy toy ny entona mahery vaika. Tsapa nefa fa misy vokany ny ezaka zay natao amin'ny fitondram-panjakana ka nametraka an'izany ivy-toerana fanadiadiana sy fanaramaso ny fandikan-dalàna toy izany. Ka nanomboka ny hatramin'ny nanomboka ny volana jolay nipetrahany izy io zany a, dia folo zany aloha araka ny voalaza teo iny a ny vokatra ny fiarah-miasa amin'ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona zay mbola any an-tanana ny vahoaka malagasy rehetra hirahina, satria miasa miaraka atsika miady amin'ny fandikan-dalàna rehetra. Araky ny toromarika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara izay nolanina teo anivy ny filan-kevitry ny minisitra, dia natsangana ny task force izay ivondrina n'ireo ministera maromaro samihafa mba entina hanamafisana ny fiarovan'ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy ary hamongorana irizao trangana halajaza sy fahaverezan'olona ao anatin'ny fotoana fohy. Hamafisina etona ihany koa fa hisy valosoa lehibe omenareo zay manome vaovao marim-pototra mahakasika ity raha ty, ka ahafahana mahita ary manambotra ary managadra ireo zay nahavita io eloka mamohetra eto amin'ny firenena io. Noho izany, miantso ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana ho tony ka hatoky ny fepetra rehetra zay apetraka entina hiadivana amin'izany. Manentana ihany koa ny vahoaka rehetra izay mahita na mahatsikaritra tranga hafahafa ka hiantso ny laharana maitso 720 sy ny laharana maitso ihany koa 720 zay tsy handoavam-bola na koa hanatona ny mpitandro ny filaminana na ny tompona andraikitra ny fandriam-pahalemana akaiky indrindra eo anivon'ny fokotany na eny amin'ireny tobiny mpitandro ny filaminana ireny. Manentana ihany koa mba tsy handaira ny tsao sy filazana vaovao tsy marina indrindra indrindra amin'ireny tambajotra tserasera ireny. Ry vahoaka malagasy, matokisa fa tsy irery ianareo fa eo anila aminareo mandrakariva ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana izay taritina Andriamatoa Kolonely filohan'ny fiadidinan'ny Repoblika Madagasikara, satria malagasy iray isika aoka ifanohana ho an'ny tandrazana. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.